Ampifaliana lehibe ry hava malala no hiarabako antsika tsirairay avy rehetra mpanaraka izao vavaka sy fampahirizana izao ny fiadanan'Andriamanitra hatrany tononoko aminao sy ho amin'ny ankonanao. Alohan'ny hiarahantsika mivavaka dia misy tenin'Andriamanitra izay hiarahantsika mamaky ato amin'ny Isaia 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Amen. Endry hava malala amin'izao fotoana izao raha matsiaro reraka tokoa ianao dia hampatanjaka anao Andriamanitra. Eny izy tokoa ilay mpampatanjaka ny reraka. Izy no afaka mampatanjaka anao. Eny izy ilay Andriamanitra izay mpanohana anao. Amin'ity andro an'ity mety matsiaro reraka tokoa ianao, matsiaro rera-batana, rera-tsaina, rera-panahy. Betsaka ny zavatra izay mandreraka ihany koa izay eo amin'ny fiainana andavanandro. Fa androany Jesosy Kristy dia hampahery anao manokana ary misy fotoana ary Andriamanitra dia tena mampandeha antsika amin'izany harerahana izany. Tena ataon'Andriamanitra mihitsy itsika mandalo an'izany harerahana izany. Ny antony dia satria tena hoe mba tian'Andriamanitra ho fantatsika ny hery lehibe izay omeny. Halleloja. Ary misy fotoana ary Andriamanitra dia tena hoe mamela antsika ho lavo amin'ny tany mihitsy, tena hoe mitrosina amin'ny tany. Tsy hoe hanitsahana antsika akory, fa mba tena hatsapahantsika ilay hery avy amin'Andriamanitra. Mba hahafahantsika misarangotra n'ilay tanan'Andriamanitra izay mitsotra mandrakariva. Eny fa na i Paoly apôstôly ilay mpanompon'Andriamanitra lehibe, ilay anisan'izay apôstôly lehibe izay nofidian'i Jesosy Kristy ara dia nahatsiaro ny aina tao anatin'izany. Ary izay no nampahatonga an'i Jesosy Kristy niteny taminazy hoe ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Fomba ahoana moa ny ahafantarantsika ny herin'Andriamanitra raha tsy mahatsiaro mihitsy tsika hoe tena hoe faible na reraka tanteraka. Raha tsy tonga faible tsika tsy hatsapa ny herin'Andriamanitra. Satria mbola mety hirehare tsika hoe tanora, mbola hirehare tsika hoe matanjaka tsara. Fa Andriamanitra dia misy fotoana tena mamela antsika mihitsy tena hoe torovana tanteraka mba hisarangotantsika aminazy. Amen. Ka amin'ity andro an'ity ianao aza kivy, aza manamelo tena hoe fa inona ary ny ataoko matsiaro reraka tahaka an'izao na mivavaka raha tsy hitako izay ho tenenina. Tena misy fotoana ry hava malala tena hoe hampandalovan'Andriamanitra an'izany tsika. Ny tenako manokana dia nandalo tamin'izany ary tena tsapako izany, fa na dia mivavaka raha tsy hitako izay ho tenenina eo anatrehan'Andriamanitra, fa dia ny antehitra fotsiny amin'ny fahasoavany. Tsy misy afa-tsy ny fahasoavan'Andriamanitra ry hava malala no afaka hianteherantsika. Na dia tanora ary tsika, na dia manana an'izay rehetra mety ilainao ary, ianao dia miantehera amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Misy horonan-tsary kely izay tiako aseho aminao dia manasa anao tena hoe handinika ary ho hitanao fa misy lesona lehibe izay tian'Andriamanitra ampitaina aminao tahaka an'izay nampitain'Andriamanitra tamiko ihany koa. Rehefa nijery an'ity horonan-tsary anankiray ity dia tena reko mihitsy ny fanahin'Andriamanitra tena hoe nampahery anahy. Ary te hilaza aminao ihany koa hoe Jesosy Kristy dia marina, ny teniny dia marina. Ary rehefa niteny taminao izy hoe momba anao mandrakariva, ambara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao, dia momba anao Jesosy Kristy. Momba anao Jesosy ary ninonina zavatra lalovanao, ninonina zavatra ataoko hoe mitrango eo amin'ny fiainanao. Na dia mieritreritra ary ianao hoe tahaka ny irery zahazany, tahaka ny lavitra an'ahy Andriamanitra, tahaka ny tsy mahare mivavako Andriamanitra, dia minoa ny tenin'Andriamanitra ianao, fa Andriamanitra tsy mba mivadibadika amin'ny teniny.
rehefa niteny Jesosy Kristy fa momba anao dia momba anao izy, na ny fahoriana na ny fifaliana na amin'ny rehetrarehetra izay mety ilalovanao ary naiza misy anao dia momba anao Jesosy Kristy. Te hampahery anao androany ary mino aho fa hampahery anao ty horonan tsara izay omeko anao ty. Eno ozy izy misy fotoana ara tena hoe permeten'Andriamanitra na hoe tena hoe avelan'Andriamanitra mihitsy tsika ho torovana na ho lavo amin'ny tany mba hisarangotantsika aminazy, mba ampisehoany ny heriny sy ny fahalehibiazany, mba tsy hianterantsika amin'ny tenantsika fa ny hianterantsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Eny Andriamanitra irery ihany no afaka mampahery anao ary izy no hanarina anao sy sakambina anao amin'izao fotoana izao raha ianao izay mety hoe lavo amin'ny tany. Tsy mandatsa anao Andriamanitra ary tsy mamela anao ho hitsakitsahan'ny fahavalonao fa Andriamanitra mihitsy no hampitraka anao amin'ity androany ity. Izy no hampatanjaka anao satria mpampatanjaka ny reraka izy. Ary ho anao izay kely hery dia omeny hery lehibe ianao amin'ity androany ity. Amen. Izy no hiaraka aminao hiazakazaka. Izy no hiaraka aminao mba hahafitanao ilay hazakazaka izay tokony ho ataonao ary izy no hampandehanao hatrany amin'ny lalana izay tokony hizoranao. Eny, izy no hitrotranao araka ny tenin'Andriamanitra hoe eny fa ny mandra-paha-antitra anareo, mandra-pahafotsy anareo dia tsy miova Andriamanitra. Izy no mitantana, izy no mitondra anao mandra-pahatonga any amin'ny toerana izay tiany hitoeranao, na any amin'ilay na ao amin'ny toerana izay azahoanao ilay satroboninahitra izay fanomano anao. Halleluja. Tratrany no atsapako ilay heriny, ny Andriamanitro manohana tsy ola. Et Dieu m'élève au-dessus des montagnes, et Dieu ses épaules, je me sens si bien fort, et il m'élève au-delà de mes forces. Manangana eo ambony avona, mampijona tratrany no atsapako ilay heriny, ny Andriamanitro manohana tsy ola. Dia mino aho fa nandray fampahirizana tokoa ianao tao anatin'izany tenin'Andriamanitra sy horonan-tsara izay nojerenao teo
ary ankehitriny dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Amen. Tena hoe apetrao eo amin'ny fonao ny tananao tsy hoe ny tananao loatra fa mino fa ny tanan' Jesosy Kristy no apetrany aminao. Eny Andriamanitra ray eo misaotra sy manome voninahitra anao izay ny amin'ny fotoana nomenao anay ity nahafahanay mifampahery tamin'ny alalan'ny teninao. Tsy misy afa-tsy ianao irery ihany sy ny teninao Andriamanitra no mampahery anay, mampatanjaka anay. Ka ankehitriny Andriamanitra dia tena hoe velom-pisaorana anao izay satria nomenao hery vaovao ary mino a Jesosy fa nandritra izay fotoana izay dia nanavao ny heriny tsirairay avy rehetra ianao ary vavaka ihany koa Jesosy amin'izao fotoana izao ho an'izay rehetra rera-tsaina, rera-batana, rera-panahy. Eny Andriamanitra mampatanjaka ny reraka rehetra ianao na reraka inona Jesosy eo. Eny betsaka tokoa ny zavatra izay mety mandreraka anay eto amin'izao tontolo izao fa ianao nefa nanome toko hoe mpampatanjaka ny reraka ianao ary izay kely hery dia omenao hery be. Eny Andriamanitra te hiantsampy aminao izahay ary mivavaka eto anatrehanao mba omenao hery lehibe izay rehetrarehetra kely hery amin'izao fotoana izao. Izay rehetra mety efa lavo mihitsy Andriamanitra dia atrakanao ary ianao ny hanohana anazy, ianao ny hampandeha azy indray. Eny hanavao ny heriny ianao Tompo mba hahafahany mihazakazaka indray. Eny Jesosy Kristy eo misaotra anao izay efa miaraka aminay eto ianao ary niza Andriamanitra na dia ataoko hoe tsy reraka ary izy fa aoka mba ho tsapany izany herinao izany amin'ity androany ity. Dia misaotra anao sahady izainy amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao amin'ny tsirairay avy rehetra, ny famanginao Tompo, eny ny famanginao ny vatana, ny saina, ny fanahy. Eny fanahy masonao misaotra anao ny amin'ny asa lehibe izay ataonao amin'ny tsirairay avy rehetra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany ary ny rariko hery vaovao ho an'ny tsirairay avy rehetra izay mandre izany fampaherezana izany. Amen.